ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Faly miarabantsika indray nahatratra ity talata 7 ny volana aprily 2024 ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay. Milohan'ny hamakina sy hitoriana ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra anio dia hiaraka iombom-bavaka isika. Ry Andriamanitra, Ray Zanaka, Fanahy Masino, misaotra anao izahay raha mbola nomenao izao tombona androm-pahavelomana izao indray, nataonao tsy diso anjara ny amin'ny teninao anio. Misaotra, midera, mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina satria mendrika ho anao izany ary tokony ho ataonay. Mangataka indray izahay mba amindranao fo satria tsy tanteraka ka raha sitrakao dia diovy amin'ny rahan'i Jesosy ka ho vita fihavanana aminao indray satria raha misaraka aminao izay tompo dia tsy mahefa na inona na inona. Koa mety aiza ianao mba amenao anay tsirairay ny fanahinao masina mba hahafahanay mandray ny teninao araka ny hevitrao ary koa hahafahanay indray miaina izany teninao izany hoentinay mamakivaky ny andro sisa mbola omenao anay. Dia mitenena Tompo ary aoka ny sitraponao irery no tanteraka. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika androany dia ny Romanina 9:15-17. Ovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy manty intsony izy. Tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny hahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filany, ary aza manolotra momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadin'ny tsy fahamarinana, fa atoloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary momba ny tenanareo fiadin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Ray Masino, mana-masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola ho ampitomboina amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Araka ny efa novakiana teo dia ny Romanina 9:15-17 no angalantsika ny hafatra indray amin'ny tian'io ity. Ny mofinaina eto dia miresaka indrindra ny amin'ny fahafahan'ny mino an'i Kristy amin'ireo gejam-pahotana ary ny fahanamasinana azy araka ny soramandry hitantsika ery ambony. Ny epistely nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Romanina eto dia manambara fa talohan'i Jesosy Kristy mpamonjy dia zanaky ny fahotana isika ka tafasaraka tamin'Andriamanitra, fa rehefa tonga kosa Jesosy nanolotra ny ainy maty hamonjy antsika dia novelominy indray ka niara-niaina taminy ary dia izy indray no tompontsika. I Jesosy zany no mpanavaka antsika, ka ny mino manaiky no hahafahan'i Kristy dia voalohany mifady sy mandevina amin'ny fahotana rehetra, ary faharoa ny mino manaiky no hahafahan'i Kristy dia mivelona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka manamasina ny tenany. Voalohany ny mino manaiky no hahafahan'i Kristy dia mifady sy mandevina ny fahotana rehetra, araka ny 10-17 tapany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny hahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filany, ary aza manolotra momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadin'ny tsy fahamarinana.
Raha mino manaiky no ahafahan'i Kristy isika dia mifady sy mandevina ny fahotana rehetra araka ny 10 hatramin'ny 17 tapany ihany no vakiana teo. Raha jerena ny teny hoe mifady dia midika hoe zavatra tsy azo atao ary mety hiteraka loza ho anao raha miny mandika izany. Ka eto ny mifady ny ota dia tahaka izany koa. Tsy azo atao mihitsy izany ny manota fa raha toa ka miny manota isika dia ny fahafatesana ny tambiny. Izany hoe raha manompo ny ota isika dia tsaroa fa fahafatesana ny setrin'izany dia ilay fahaverezana mandrakizay izany no sahaza antsika. Araka ny 17 eto amin'ity Romanina 9 ity. Inona moa fahafatesana tianambara eto dia ilay fisarahana amin'Andriamanitra tanteraka. Raha ny hoe mandevina fahotana indray dia mibebaka amin'ireo fahotana fanaon'ny jentilisa, izany hoe miala tanteraka amin'ireo fomba sy toetra ratsy taloha ka tsy miverina amin'izany intsony, araka ny 17 sy ny 10 izay manao hoe ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana fa ny amin'ny fahafatesana dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy. Efa nambara teo fa ilay fahafatesana tianambara eto dia ilay fisarahana amin'Andriamanitra satria araka ny teniny dia hoe ny fahotantsika no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Koa ambara eto izany ry havana fa efa noentin'i Jesosy indray mandeha teo amin'ny hazo fijaliana ny heloka sy ireo fahotana manavesatra antsika izay nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Koa raha nanaiky no afahany sy nosasany tamin'ilay rano soa sy sarobidy isika dia olom-baovao. Olom-baovao efa lasa ny zavatra taloha ny soratra masina. Olona vaovao ary isika satria efa niara-maty tamin'i Jesosy ilay mahatsika taloha, mahizy antsika taloha. Koa tanteraka amintsika ilay tenin'i Paoly apôstôly hoe tsy izaho intsony no mivelona fa Kristy mivelona ato anatiko. Vokatra izany ary dia raha mino sy manaiky tokoa fa olona afaka ao amin'ny Kristy isika dia mifady ny karazana ota rehetra satria efa i Jesosy izany no mibaiko antsika, efa izy no mivelona ato anatintsika. Ka atao lasa maharikoriko antsika na dia vao mieritreritra izany zavatra ratsy izany, toetra ratsy izay nangeja fa izay manjary tsy te hierika ny tsy fahamarinana sy ny tsy fahamasinana intsony isika araka ny ambara eto. Tahaka ilay zanak'Adala rehefa avy ny liba sy ny ainareo karazam-pahotana ka tafasaraka tamin'ny rainy dia tonga saina ary lasa rikoriko no ireo fahalotoana sy fahasimbana sy fahoriana ny ainana izy ka dia tapa-kevitra fa verina ody any amin'ny rainy. Ry havana, ny olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao. Efa nateraka indray ka nandevina ny fahotany tamin'ny alalan'ny batisa. Niara-maty, nilevina ary niara-nitsangana tamin'i Jesosy araka ny 15. Mampandiny tena tokoa izany. Satria raha toa isika ka natao batisa ho amin'ny fahafatesana fotsiny ka tsy nalevina ary tsy niara-belona tamin'ny Tompo dia tahaka maty mandehandeha ihany isika. Nahoana ny hoe maty mandehandeha? Maty mandehandeha izany hoe raha tsy niaina akory ho mahazanak'Andriamanitra antsika isika satria isika rehefa avy natao batisa dia lasa zanak'Andriamanitra. Fa raha toa isika ka mbola miaina ihany ireo fomba fanao fahiny dia ireo fomba ratsy sy niala tamin'ireo toetra ratsy dia tsy niara-levina tamin'i Jesosy tamin'ny batisa izany isika ho amin'ny fahafatesana fa mbola ilay isika taloha ihany, izany hoe tsy ilay olom-baovao araka ny 17 sy ny 17 izay ambara eto. Koa mitaona antsika indray ny tenin'Andriamanitra eto ry havana mba tena ho fiainantsika tokoa ilay batisa natao antsika fa tsy fomba ivelany ihany. Eny, tombo-kase iny amin'ny mahazanak'Andriamanitra hita maso fa nefa kosa natao mba tena hiainantsika eo amin'ny fiainantsika, mba hampiavaka antsika amin'ny hafa. Koa meteza ary ino ary mangatà-mandrakariva amin'ny Jesosy mba hampitombo ilay finoana ao anaty satria ny herin'Andriamanitra irery no ahafahantsika manantanteraka izany amin'ny alalan'ilay fanahy masina ampitoeriny ao anatintsika. Faharoa ry havana, raha mino sy manaiky fa no ahafahan'i Kristy isika dia mivelona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka manamasina ny tena
Ny 17 tapam-bia sy ny 17 no ahitantsika izany. Fahatoloro ny tenanareo an'Andriamanitra, toy ny efa maty nefa velona, ary momba ny tenanareo ho fiadiny ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Araka ny nambara teo dia hoe Jesosy izany no ekentsika ho tompo sy mpamonjy, dia raisin'Andriamanitra tanteraka ny fiainantsika, ary manomboka eo dia Kristy no antony hahavelomana. Tsy handevo ny onta intsony izany sika, fa efa Andriamanitra ny tompontsika, ka izay sitrapony indray no tanterahana. Tahaka an' Jesosy izay nanantanteraka ny asa izay nampanaovan'Andriamanitra iray azy, ka na dia nijaly sy nahatsiaro nangidy taminy aza ilay asa-pamonjena farany, dia ny famonjenantsika dia nanaiky hatramin'ny farany izy hatramin'ny fahafatesana. Araka ny Mateo 20:22 izay manao hoe: "Ho Jesosy, raiko, raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy sotroiko dia aoka ny sitraponao natao." Tsy midika akory ry havana fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra sy manompo azy sika kristianina dia hoe mijaly, fadiran'ovana, na voafehife be amin'izay rehetra atao, hoe tokony manao an'ity na tsy manao an'ity. Tsy izany ry havana ny kristianina, fa ny kristianina dia olona afaka, ka mifanohatra tanteraka amin'ireo olona mpanompo ny ota, satria ireny aza ny tena mijinja fijaliana rehefa mahavita ny sitrapony sy ny filibany tahaka ilay zanaka adala. Eo koa ohatra raha itsika mandeha manao izay danin'ny kibontsika, manao filan'ny nofo rehetra, dia tsaroa fa tsy maintsy hijinja isika ny fahavoazana terak'izany. Eo ny fanimbana ny tena, fa indrindra ihany koa ny fanimbana ny fanahy. Izany hoe tsy hisy tombotsoa antsika izany ny fanarahana izany filan'ny nofo izany, fa loza no aterak'izany. Ny kristianina mivela amin'ny fahasoavan'Andriamanitra nefa dia manana ilay fahafahana ao amin'ny Kristy, ka manatsafidy malalaka izy, ary noho ilay fanahy masina mitoetra ao anatiny dia tsy te hiverina amin'izany fahotana izany intsony izy, satria fantany fa tsy mahasoa azy izany fa fanimbana-tena sy fanahy. Izany hoe raha toa isika ilay kristianina manaiky no ahafahan'i Kristy, ilay olona afaka ao amin'ny Kristy, dia tsarovy fa isika dia tsy isan'ireo izay hoe mahatsiaro fa voafatopatotra amin'ny maha-kristianina antsika, satria isika dia olona afaka, ary nomen'Andriamanitra safidy malalaka isika manoloana ny fiainana. Ka ilay fanahy masina ao anatintsika no manolo-tsainantsika amin'izay tokony ataontsika manoloana ny tsara sy ny ratsy. Araka ny Korintianina 2:17 manao hoe: "Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso." Arak'izany ry havana, rehefa olona afaka ao amin'ny Kristy ianao, dia isika izany ilay fianarana ho an'ny mino, na amin'ny fiteny, na amin'ny fitondran-tena, na amin'ny fomba fijery sy amin'ny zavatra rehetra atao, fa tsy sanatria isika indray no ampihemotra ny hafa ka tsy hanara-dia an' Jesosy. Rehefa miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ary sika dia mijinja fifaliana, fitiavana, ary miaina amin'ny fiadanana, ka na mandalo fisedrana sy zavatsarotra azy eo amin'ny fiainana dia miavaka satria masina, manana fahatonian-tsaina sy fahatoniam-panahy eo ampiatrehana ny olana, ary indrindra olo ny fanantenana, satria manana an' Jesosy Kristy ilay mpandresy sy efa nandresy izao tontolo izao. Ka iteny tahaka an'i Paoly manao hoe: "Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty." Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, mitaona antsika indray ary ny tenin'Andriamanitra anio andevina ireo otantsika, ireo fomba tsy mifanaraka amin'ny sitrapony, fa mampirisika kosa hiaina isan'andro ilay sitrapon'Andriamanitra dia ilay soratra masina irery ihany, mba hananantsika ilay tena fahafahana marina, dia ilay fahafahana ao amin'ny Jesosy Kristy, satria hoy Jesosy: "Raha i Kristy no hanafaka
dia ho afaka tokoa isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika izay nandre ny teny kosa ny fiadanana. Amen. Iombomana vavaka isika. Tompo, misaotra anao mandrakariva izahay satria tianay ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva amin'ny fitiavanay ianao. Misaotra anao raha mbola nampatsahivinao anay indray maka teto indray tamin'ny alalan'ny teninao fa izahay dia olona afaka ao aminao Jesosy Kristy. Koa raha olona afaka izahay dia mahatsiaro fifaliana, fiadanana, ary ihany koa mahatsiaro fa manana fitiavana be dia be ao aminao Jesosy. Dia ao aminao irery no ahitana fiainana. Koa ampianaro ary izahay mba handeha araka ny sitraponao ary ampitoero aty anatinay mandrakariva ny fanahinao masina, mba hahafahanay manana ilay safidy tsara manoloana ny zavatra rehetra atao. Dia tsy homenatra izahay hoe miaraka aminao Jesosy, fa izahay kosa ane mba hoenga ane mba fianarana ho an'ny mino amin'izay rehetra ataonay. Dia apetraka fenao am-pelatananao fiainanay manontolo momba anay rehetra, eo ny fiainana ara-panahy, eo ny fiainana fiangonana, eo ihany koa ny fiainana firenenao. Dia engane Jesosy mba ianao no hitantana sy hitsilo amin'izay rehetra atao, ka ny sitraponao irery aoka ho tanteraka amin'ny zavatra rehetra izay kasainay. Dia mety ianao mba anaradianay ary tehiriza ao aminao izay Jesosy. Ampitombo ny finoanay ary ampianaro izay hatoky anao aoka ny sitraponao irery no tanteraka eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany, ilay efa nampianatra ilay vavaka tsara indrindra manao hoe Rainay izay ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, izay-tamtariny ny lanitra, miloanay mihitsy amin'ny sazo aminay, ary mandelany elikay, tahaka ny amelana izay reka taminay, ary azatotranay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy mihery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana raha afaka nahatanteraka ny fampiasara indray ny hafatra avy amin'ny teniny androany. Dia ho marina amintsika ane izany rehetra izany mba olona afaka tokoa amin'ny Kristy isika, ka hatsiaro fifaliana sy fiadanana amin'ny androm-piainantsika. Dia hamarana amin'ny fotoantsika ka ho marina amintsika ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra andrano ny fanekena mandrakizay, izy ane hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana. Eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.